Pitsara toko fa 40. Ny nisamborany Filistina ny Samsona sy ny namaliany Samsona azy. Ary Samsona nakany Gaza ka nahita vehivavy janga teo dia niditra tao aminy. Ary nolazaina tamin'ny gazita hoe tonga aty Samsona, dia nanemitra azy izy ary nanotrika mandritra ny alina teo ambavadin'ny tanàna ka nangina mandritra ny alina. Fa hoy izy, raha maraina ny andro dia hovonoantsika izy. Ary nandry Samsona mandra-pamatonalina dia nifoy izy noho ny mamatonalina ka noraisy ny vavadin'ny tanàna mba amin'ny tolana roa dia nongotany izy mba amin'ny hidiny ka nataony teny antsorony dia nentiny ho any an-tampony tendrombohitra izay tandrifiny Hebrona. Ary rehefa afaka izany dia tia vehivavy atao hoe Delila tany Andohasa Soreka izy. Ary ireo andrinan'ny Filistina niakatra nakany amindra vehivavy ka nanao taminy hoe kolokoleo izy ka izahao izay hitoerany heriny lehibe sy izay ahazonay mamatotra azy mba hahafolaka azy. Dia samy anomeanao sekely 100 avy izahay rehetra. Dia hoy Delila tamin'ny Samsona, masina ianao, lazao amiko izay toerany herinao lehibe sy izay ahazona mamatotra anao, ahafolaka anao. Dia hoy Samsona taminy, raha tady vaovao 7 izay tsy mbola maina no hamatorany ahy, dia hosa aho ka ho tahaka ny olo-kafa. Dia niakatra nakany aminy ireo andrinan'ny Filistina nitondra tady vaovao 7 izay tsy mbola maina, dia namatotra azy tamin'ny renitra vehivavy. Ary nisy lehilahy nanotrika ka nitoetra taminy tao anefitrano. Dia hoy ra vehivavy tamin'ny Samsona, hamely anao ny Filistina Samsona. Dia notosany ny tady tahaka ny fahamaitony ny hita rehetra rongony raha lelafiny afo, dia tsy fantatra ny heriny. Ary hoy Delila tamin'ny Samsona, indro efa namitaka ianao ka nilaza lainga tamiko, ankehitriny masina ianao, lazao amiko izay ahazona mamatotra anao. Dia hoy kosa izy taminy, raha mahazaka vaovao izay tsy mbola nanaovan-draharaha no hamatorana mafy, dia hosa aho ka ho tahaka ny olo-kafa. Dia naka mahazaka vaovao Delila ka namatorany azy. Dia hoy izy taminy, hamely ianao ny Filistina Samsona. Ary nisy mpanotrika nitoetra tao anefitrano. Dia notosany Samsona ho afaka misandriny ireny tahaka ny fahamaitony ny hita rehetra. Dia hoy Delila tamin'ny Samsona, mandraka ankehitriny dia mbola mamitaka ihany ianao ka nilaza lainga tamiko, lazao amiko izay ahazona mamatotra anao. Dia hoy kosa izy taminy, raha tenomina ikambana amin'ny tenina ny fotobolo 7 amin'ny lohako. Ary no tsatohany ny fantaka izany, dia hoy izy taminy, hamely anao ny Filistina Samsona. Dia nifoha tamin'ny torimasony izy ka nongotany ny fantaka sy ny tenina. Dia hoy ra vehivavy taminy, nahoana ianao no nanao hoe tiako ianao nefa ny fonao tsy amiko tsinona? Efa namitaka intelo ianao izay ka tsy mbola nilazainao tamiko ihany izay hitoerany herinao lehibe. Ary rehefa nitorokisina taminy isan'andro ra vehivavy ka nahasosotsosotra azy, dia tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina. Ary dia nambarany azy ny tao am-pony rehetra ka hoy izy taminy, tsy mbola nikasihan-kareza ny lohako, fa nazy irita ho an'Andriamanitra hatrany an-kibondreniko aho. Koa raha ratana aho dia hiala amiko ny heriko, ary hosa aho ka ho tahaky ny olona rehetra. Ary rehefa hitany Delila fa efa nambarany azy ny tao am-pony rehetra, dia naniraka izy nampahaka ireo andrinan'ny Filistina nanao hoe, miakara amin'izao indray mandeha izao, fa efa nambarany ihany tao am-pony rehetra. Ary ireo andrinan'ny Filistina niakatra ho any aminy nitondra ny vola teny an-tanany. Ary raha vehivavy nanondana ny Samsona hatory teo andohaliny, dia niantso lehilahy ka nanaratra ny fotobolo 7 amin'ny lohany. Dia vo izay no nampihetry azy izy satria niala taminy ny heriny. Dia hoy ra vehivavy, hamely anao ny Filistina Samsona. Dia nifota amin'ny torimasony izy ka nanao hoe, hivoaka tahaka ny teo aloha aho ka netsika ny tenako,
akanjo tsy fantany fa Jehova efa niala taminy. Dia nisambotra azy ny Filistina ka namotsitra ny masony dia nitondra azy nidina nankany Gaza ary namatotra azy tamin'ny gadra varahina ary nitoto vary tao an-trano famatorana izy. Ary dia naniry indray ny volondohany rehefa voaratra. Ary nivory ireo andrinan'ny Filistina hamono zavatra betsaka atao fanatitra ho an'ny Dagon'Andriamaniny sy hifaly fa hoy izy, efa natolotry ny Andriamanitsika eo an-tanantsika Samsona fahavalontsika. Ary rehefa nahita azy ny vahoaka dia nidera ny Andriamaniny ka nanao hoe, efa natolotry ny Andriamanitsika eto an-tanantsika lay fahavalontsika, mpanimba ny tanitsika izay nahabe maty antsika. Ary rehefa faly ny fony dia hoy izy, alao Samsona mba hanao laolao ho antsika. Dia napaka ny Samsona avy tao an-trano famatorana izy ka nanao laolao teo anatrehan'ireo Samsona. Ary nampitsanganiny teo anelanelan'ny andro izy. Ary hoy Samsona tamin'ny zatovo izay nitantana azy, avelao kely aho hitsapa ny andry izay manohana ny trano, hiankinako aminy. Ary feno lehilahy sy vehivavy ny trano, ary tao ireo andrinan'ny Filistina rehetra, ary teo an-tampony trano koa nisy lehilahy sy vehivavy tokony ho 3,000 izay finaritra nijery an'i Samsona nanao laolao. Ary Samsona niantso an'i Jehova ka nanao hoe, Jehova Tompo, mifona aminao aho, tsarovy aho, ka ampahirezo zao indray mandeha hamonja ry Andriamanitro, hamaliko ny Filistina noho ny anankiray amin'ny masoko roa. Dia nitanany Samsona ny andro roa teo afovoany izay nanohana ny trano, ny anankiray tamin'ny tanany ankavanana ary ny anankiray tamin'ny tanany ankavia, ka niankina teo izy. Dia hoy Samsona, aoka hiara-maty amin'ny Filistina aho. Dia niezahany mafy ka dia nianjera tamin'ireo andrina sy ny vahoaka rehetra izay teo ny trano. Ary ny maty izay novonoiny teo amin'ny nahafatesany no be lavitra noho izay novonoiny tamin'ny andro ny ainany. Ary nidina ny rahalahiny sy ny mpianakavindrainy rehetra dia naka ny fatiny ka nitondra azy niakatra, dia nandevina azy teo anelanelan'ny Zora sy Estaola tao amin'ny fasany Manoa rainy. Ary izy efa nitsara ny Israely 20 taona.